Ampitombona amintsika manankarivana ny fahasoavana fiadanana avy amin'ny ankehitriny sy taloha ary avy amin'ny fanahy fito sy alohan'ny seza fiandehanan'Andriamanitra. Ity no alahady faharoa amin'ny volana martsa, alahady ny karemy faharoa 12 martsa 2024. Ivavaka sika milohan'ny zarana mofinaina ho asika mitiavana ity. Misotranao zay raha eo fa akaiky dia akaiky anay ianao. Pofon'izany afaka mandeha feonao mandrakarivo zay, zay miteny aminay ndray mitiandrano ity. Dia oka nakoako zany teninao zany tompo, ka atratra ny olona rehetra sy ny olona manontelo amin'ny anaranao Jesosy, ny teny tonga nofo naovana izany mivavaka izany. Amen. Jaona 7:7 ka hatramin'ny 1:20 no anjara mofinainao atsika. Jaona 7:7 ka hatramin'ny 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fandriamanitra tsy nanika ny zanaka ao amin'izao tontolo izao hanamerika izao tontolo izao fa mamonjeny izao tontolo izao. Zay mino azy dia tsy milohana, fa zay tsy mety mino kosa dia efa voaheriko rahateo satria tsy nino ny anaran'ny zanaka latokan'Andriamanitra izy. Ary zao ny fanamelohana tonga amin'izao tontolo izao ny mazava, nefa leon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Fa zay rehetra manao ratsy dia makala amin'ny mazava sady tsy manantona amin'ny mazava, fa ndao hita miariary ny asany. Fa zay manao marina kosa dia manantona amin'ny mazava, maseho ny asany, fa atao amin'Andriamanitra izany. Masilo manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Ahoana no atonga sy atonganao olo-marina? Kanefa rehefa taon'ny koty tsy misy marina tsika na dia ray azy. Izany mateo ny lazainy soratra masina. Na tonga sy atonganao olo-marina dia manaiky sy mino an Jesosy. Eto mantsy zay mino an Jesosy no tsy ilohana. Zay mino an Jesosy zany no atao hoe olo-marina. Tsisy marina tsika na dia ray azy. Fa tonga Jesosy hamonjy izao tontolo izao. Tonga Jesosy hanaisitra ny foatako sy ny foatanao. Tsy tonga olona masina sy madio sy marina ianao raha tsy manaiky amin'ity Jesosy. Fomba ilazana an Jesosy moa ato amin'ny filazantsara Jaona dia hoe mazava. Nefa idiran'ilay mazava amin'ny fiainanao dia lasa avokoa ny aizina ritra. Tsy manana toeranao ny aizina rehefa manaiky ao amin'ny Jesosy ianao. Jesosy matsy ilay mazava, zay lazainy soratra masina hoe zay mandeha amin'ny maizina dia hita mazava lehibe. Jesosy Kristy ilay fahazavana izao tontolo izao, zay manahaka azy dia tsy handeha amin'ny maizina fa hanana fahazavana. Eto zanona teo olo-marina zay manaiky amin'ny Jesosy sy mino azy dia mino ilay mazava, dia idiran'ilay mazava dia lasa ny aizina dia indro tonga mazava lehibe. Ka ny asan'ny olona marina dia atao amin'Andriamanitra izany. Izay ny voalaza amin'ny 1:20 maseho ny asan'ny olo marina io asany io, fa atao amin'Andriamanitra izany. Manomboka izao efa tena mitoetra tsara amin'ny Kristy zasy ianao sy nanaiky an'i Kristy dia tondan'ilay mazava afaka laizinao anaty dia tsy zanaky ny aizina intsony ianao fa zanaky ny mazava. Ary ny asanao rehetra hatramin'ny zavatra kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra dia tsy ataonao manodinanao intsony na ataonao an'izao na zaza, fa ataonao an'Andriamanitra. Ka tandremanao tsara zay ataonao rehetrarehetra satria ataonao an'Andriamanitra, atao voninahitr'Andriamanitra. Ka raha tena manana an'ilay mazava sy mino an Jesosy Kristy zasy ianao dia marina an'ilay tenin Jesosy zay mino azy ny asa ataony nataony koa, ary havita asa lehibe. Inona moa ny asa lehibe nataon'Andriamanitra? Fahatsarana, fahalehibiazana, fahamarinana, fahamasina. Dia ho ampy sy aminao an'izany tenin'Andriamanitra izany ka vonona amin'ny asa tsara sy teny tsara rehetra vokatr'ilay mazava zay nampandrosoanao amin'ny fiainanao, ampajakao amin'ny fiainanao Jesosy dia tsy handeha maizina ianao fa hanana fahazavana lehibe. Amen. Misaotranao izay raha eo fa tsy sitraka ao amin'ny toerana eo anatin'ny aizina. Mitoetra ao matsy zay dia mitoetra ao anaty fahafatisana. Tonga naposaka ao aminay ilay mazava, zay mazava lehibe ka zay mandeha amin'ny maizina
Dia tonga hita mazava lehibe dia Jesosy Kristy ny fahazavan'izao tontolo zao izay tonga amin'izao tontolo zao ity. Ampianary izay tompo mba ino an'ilay mazava, sy anay an'ilay mazava dia hiala amin'ny maizana ty anatinay fa napaka amin'ny fiainanay ny fahazavanao dia ny asanay avy eo tsy misy asany maizina fa asa vokatr'ilay mazava, toerany fahatsarana rehetra, toerany famarinanao, toerany famasinana. Dia amin'izany tokoa anie ny fiainanay manomboka amin'izao herinandro vaovao zao dia sahanay indray hiary hivavaka aminy. Ainay izay nan-danitra, masina anie ny naranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ho tia tany tahaka ny danitra. Minany ny alina sahazo anay amamelany elokay tahaka namelana izay noloka taminay izany tondra anay mifakapana fa manafanay amin'ny ratsy hanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Raiso ny tsodrano izay tononona amina raisana kafana masina, raiso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavan'izany. Ary Andriamanitra ny fiadanana hamasina anareo samy ho tanteraka avokoa ny fananareo sy ny anareo amin'ny tenanareo ka tsy hanatsiny amin'ny fiviany Jesosy Kristy ny tompo ny fahazavan'izao tontolo zao izay manaraka azy dia tsy handeha amin'ny maizina fa amin'ny fahazavana lehibe. Matoky izay mianatra anareo sady izy ihany nahatonga anareo vonona amin'ny asa tsara rehetra sy ny tenana tsara rehetra dia hanana vokatry ny mazava amin'ny fiainanareo manontolo. Amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra iray ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.